nidinay fotony teto ataptanana ny Mahajanga ny tompona ndraikitra misana ny économie bleue ary ny tafa mivantana tamin'ireo mpanjono teny Ambalamanga no nanaovana izany. Omaly moa dia nisy ny fitafana mivantana tamin'ireo mpanjono izay ka isany nanaraka akaiky ny zava-nisy teny an-toerana Willy Ranomenjanary. Anisany tetikasa hoentina manatsara ny tontolon'ny fanjonoana sy ny anatsarana ny fiainany ireo mpanjono madinika ary ny fanomezana ny asa ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ny fampiarana ny tetikasa économie bleue tafiditra ao anatin'ny agence malagasy de développement économique de promotion des entreprises ny fampiarana izay économie bleue izay. Misy anefa ny fanehoan-kevitra ataon'ireo mpanohatra ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao hanaratsiana izao tetikasa hoentina hitsinjo ny vahoaka madinika sy hanomezana asa ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Ho an'ny tompon'andraikitra ampikarakara ity économie bleue ity nidina fotony ateny amin'ny mpanjono madinika teny Ambalamanga teto ataptanànany Mahajanga izy ireo nijery ny filanimponiny sy ny etaetan'ireo vahoaka amin'ny fampandrosoana ny tontolon'ny jono eto Madagasikara. Sehatra iray anisan'ny afahana mampandroso ny Madagasikara ny sehatry ny jono efa nisy ny lalana hoentina ampandroso ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ho an'ity renim-pianakaviana iray ity olana manokana izao ny resaka fitaintainana ho an'ny vadiny rehefa manjono ilain'izy ireo ny hanamorana ny fomba fanjonoana eny amin'ny ranomasina. Kabary mandalo aminay eto zany resaka fivelomanay amin'ity arato ity. Zay zany vadinay zao ety mandeha manarato mandeha lavitra ela be vao tonga filafa lavitra fa mandeha fila solala misy ara bokany tsy mandeha fila mihitsy bokany. Zay eto mandeha mivatra fila mandeha zara fila efatra koveta telo koveta azo bokany entana tsisy. Zay nefa ny fivelomanay vadinay mivela anaty rano. Zay mivela anaty rano asa tsisy. Zay zao mba mitady asa satria fila tsisy zay mba mitady asa tokony ivelomanay zay manaingy. Vadinay tsisy fanaratovana tsosy fa tsy karaha taloha mahazo entana maro bokany zara raha mahazo efatra koveta telo koveta bokany. Zany problème manay eto. Nangataka ireto mpanjono madinika ireto mba hanatsarana ny fitaovana hoentin'izy ireo manatanteraka ny asany ihany koa ny fangatahana ireny karazana vedette na karazana ireny sambo ireny ary ny vata mangatsika afitehirizana filao mba afahan'izy ireo manao ny asany antsakany sy andavany afahany ihany koa mamelona ny fianakaviany. Ny 900 ny mponina ao Ambalamanga dia mivelona amin'ny resaka jono enti-paharazana na ny fanjonoana madinika.